taorian'ny fitakiana ataon'ny syndikany mpanao gazety tarian'ireo korasoanevy ny amin'ny tokony alan'ireo tandapa akaiky ny filoha-pirenena dia nipoitra ihany koa ny mpisolo vavy iray antsoina hoe Christian Raoul ankehitriny izay milaza fa tapaka manomboka eto ny fiarah-miasa amin'ny HVM. Resaka fahadisom-panantenana sy olana amin'ny fifampitokisana vokatry ny fihetsiky ny olona sasatsasa amin'ny manodidina ny filoha-pirenena izany raha ny fanazavana androany. Tafatsangana androany ny groupe parlementaire team solombambahoaka misy araka amby 20 no mandrafitra izany. Ny solombambahoaka Andria Mitanso Benjamin no filohan'ity vondrony ity. Ady amin'ny fandroanana antsokosokona Andramena faritra voaro efatra no iverena ny fanapahana Andramena indray any amin'ny faritra Analanjorofo iny. Tafiditra anatin'izany ny Camblaze, ny Tandavanala ny Manompo, ny réserve spéciale Ambatovaky sy ny réserve biosphère ny Mananara. Etsy mbola mila vola mahery ny $1 vao tafapetraka ny fomba rehetra anadiovana ity sehatra ity, hoy ny anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana androany. Farany any ivelany nomen'ireo mpitsabo any Liberia androany ireo seran mampany avy any États-Unis hitsabon'ireo marary ny tazo Ebola. Mankasitraka ity fanapa-kevitra ity OMS, tafakatra 720 kosa ireo namono ainy, isan'izany ilay pretra Europeanina. Ny andindin'izay avy hatrany. C'est à Tiavenau, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any amin'ny magasin Baolay. Baolay ny tsara trano. Lalao, inona vaovao fandehasanao zany? Manahoana andehanao re abonnement Canal Plus sao tsy mahita série eo. Vaty koa manaraka baolina dia sao taraiky eo. Fa maninona ry ianao no miambibisety? Miampita fotsiny dia efa vita ry abonnement. Ahoana? Hitanao ry izao misy prix de recharge Canal Plus. Raha vao mahita ray ohatrany io dia efa afaka amin'ny série abonné ao. Zany rehefa mandovola eny amin'ny point de recharge Canal Plus ianao dia alaivony taremarika 410 eo amin'ny carte ao anatin'ny décodeur anao dia entinao fotsiny ny vola tokony aloha arakaraky ny abonnement anao. Manatona fotsiny point de recharge Canal Plus dia efa vita. Ndao aby manomboka izao afaka manatona point de recharge Canal Plus ianao rehefa anao réabonnement Canal Plus. Ankafaliana trano tomboky lasongo vavy ny tsidina ny tokantrano amin'izao hariva izao. Asaina mpanajandray ianao naraka ny fampahalamba eto amin'ny fahitalavitra Kolo TV hatramin'ny farany. Eo amin'ny pejy politika vaovao fenenivo ny anteny miram-pirenena avy hatrany no anomboantsika ny fampahalamba amin'ny ity hariva ity lantsy nisy ny sipaka ny volavola mpandaharam-potoana izay novolavolainy ny conférence de président andalo travaux de commission ny volavolan-dalana fehizoro mahakasika ny fitsinjaram-pahefana ny commission misahana ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana no andinika izany raha ampitso manomboka amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 3 ora tolakandro. Ny alakamisy avy kosa ny olan'iny izay volavolan-dalana izay fa ankoatran'io volavolan-dalana 3 hafa no andalo eny amin'ny anteny miram-pirenena olan'iny amin'ny alatsinainy 17 aogositra ho avy izao ny volavolan-dalana momba ny filan-kevitra ambonin'ny mpitsara. Ny alarobia 20 aogositra kosa no andalo amin'ny anteny miram-pirenena ny volavolan-dalana mahakasika ny fitsinjaram-pahefana ary ataon'ny zoma 20 ny volana aogositra ny fandaniana ny volavolan-dalana mahakasika ny représentation de l'État. Ny farana amin'ny zoma 20 ny volana aogositra ho avy izao kosa ny fiviriana tsy ara-potoana ny solombavambahoaka. Fa amin'izay pejy ny politika izay hatrany kajy politika ny zarazara ho anjakana izay no dikan'ny fitsinjaram-pahefana fehezin'ny volavolan-dalana napetraky ny gouvernemanta eny amin'ny anteny miram-pirenena olan'iny raha ny hevitra ireo antoko sy vondrona tokony mijoro ankehitriny. Mitovy ny tadin-dokanga samy mandany fizarazarana ny fitantanana Antananarivo amin'ny oendriny napetraky ny gouvernemanta io ny mpanao politika rehetra. Nandriana Rajanson. Ny lalàna mifehy ny fitsinjaram-pahefana no lohalarana amin'ny fandaniana lalàna inonivon'ny anteny miram-pirenena.
raha ny votoatiny omena vahana kokoa ny vondrom-bahoaka paritra saingy eo aloha ny fokotany izay tsy voafaritra mazava ny fahefany ao anatin'ity volavolan-dalàna gouvernement ity. Manaraka izany ny lehiben'ny boriboritany na ny maire d'arrondissement izay misahana ny asan'ny délégué amin'izao fotoana izao. Izay fidin'ny vahoaka mivantana. Ireo maire d'arrondissement ireo kosa no ifidin'ny président des communautés izay misahana ny asan'ny maire amin'izao fotoana izao. Ka raha io no lany eo dia isy fandroritam-pahefana ary afaka miteny le any amin'ny firaisana voalohany enao ngamera marina fa ianao nomera be an-tanàna Antananarivo fa ianao tsy voafidym-bahoaka fa ianao reto olona vitsivitsy reto ihany no mifidy ianao. Zay ny elana. Mibaribary zao ny fiantraikan'ny tsy fanarahan-dalàna nataon'ny gouvernemanta sy ny anten'ny miram-pirenena rehefa tsy nandany ny tolo-dalàna natolotry ny VP Malagasy Miaramiangy momba izay fitsinjaram-pahefana izay. Raha ny lalàna mantsy atsofoka ao anaty lahadinika avy hatrany izay tolo-dalàna rehetra tsy naverin'ny gouvernemanta nandritra ny 30 andro nandinihiny izany. Tsy nahinakatahaka kosa ny gouvernemanta na dia ny 900 ny voalaza tao anatin'ny tolo-dalàn'ny VPM Malagasy Miaramiangy aza no itovizan'izany amin'ity volavolan-dalàna natolotry ny gouvernemanta ity. Mizara boriboritany ny boriboritany eniny eto Antananarivo aloha ny tatana ny boriboritany io dia misy mpanolotsaina ao vidim-bahoaka zany. Dia ireo mpanolotsaina ireo no mifidy ny lehiben'ny arrondissement. Lehibe amin'ny boriboritany zany. Lehibe amin'ny boriboritany zany tsy maintsy miara-miasa amin'ilay mera tokana. Voafidym-bahoaka. Io voafidym vatany ihany koa. Amin'izay fotoan'izay mantsy ny fahefana dia tsy afaka hiteny mihitsy ilay meran'ny firaisana voalohany amin'izay fotoan'izay na lehibe amin'ny boriboritany amin'ny firaisana voalohany hoe iotra ny fahefana izay tokony ho ananany. Ny ankiray voafidym-bahoaka amin'ny vatana ary retsy le sisa le enina dia fidin'ny ireo le mpanolotsaina ny tanàna. Mbola hiteraka adihevitra lehibe ao anivon'ny anten'ny miram-pirenena noho izany ity volavolan-dalàna mifehy ny fitsinjaram-pahefana ity. Ny premier arrondissement zao ngeza. Ny sasany deuxième arrondissement kely dia lasa mizarazara zany ny budget ary ihany koa ireo maire an arrondissement tsy mizaka an'izay inona moa zany pouvoir ananan'ny maire zay le président fidiny rehefa aveo zany izy no mizaka nefa izy tsy novidiny ny vahoaka ka tsy mety zany. Mandeha ny resaka ankehitriny fa fanapotehana n'Antananarivo ifizarasarana io. Antananarivo izay tsy manome isan-jato betsaka ho an'ny antokony filoha tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo. Andrasana akaiky ny fandaniana na tsy io volavolan-dalàna mifehy ny fitsinjaram-pahefana io. Ity farany izay iankinan'ny fifidianana ben'ny tanàna. Fahandray an-tana ny fampihavanam-pirenena ny filoha Rajaonarimampianina hoy izy teny ampatongavana teny Ivato farany teo. Tsy mitombina izany no ity filoha-pirenena ankehitriny ity izay tokony ho isan'ny ampihavanana hoy ny vondron'olon-tsotra miaradia amin'ny ravalomanana marika. Ifanaraka ihany ny pomban-dravalomanana sy ny fitondrana satsia aoriana ireo 10 aogositra no fantatra ny balin'izay fanontaniana izay. Nandriana Rajanson. Zany dia hoe fitino ny hevitra reo momban'izay fihavanam-pirenena zany ka tsy maro samihafa ireo omeo azy zay efa manana ny hevitra rahateo hitondranan'ilay izy dia ataontsika le izy zay fihavanam-pirenena zay. Tsy andraikiny izany hoy ny elatra iray pomban-dravalomanana marika amin'ny mahafiloha-pirenena azy. Mandrisika ny fampihavanana efa notanterahan'ireo rafitra isan-tsokajiny tahaka ny CRN sy ny FFM fotsiny no tokony ataony raha ny fanazavan'ny VOT hatrany. Olona na vondron'olona tsy manana fironana ara-politika na neutre no tokony hitarika izany fampihavanana izany. Tadidio fa olona natao ho ampihavanana izy satria ny antony dia tsotra mazava be. Mbola tsy sanatria mampatsiahy lasa fa mbola tantara tsy fanadina ary mbola mipetraka zany ao anatin'ireo fanasaziana Madagasikara ekena fa miverina ao anivon'ny raisam-pirenena ny Madagasikara amin'izao tontolo izao eo amin'ny sehatra raisam-pirenena. Manaiky araka izany fa mahazo reconnaissance ny filoha ny repoblika izay mitondra amin'izao fotoana izao. Fa kosa ny zavatra tiako apetraka fanontaniana hoe mbola ao anatin'ny sanefa nge izy izay ao anatin'ireo voasikajo olona voasazana nongam-panjakana amiko izany raha mbola misy raha zavatra masaringidringotra anao ary tadidio ihany koa fa tsy vitany hoe za ao anatin'izay fotsiny ianao fa mba fantany ihany koa hoe firy ny salan'isan'ny vahoaka malagasy mifidy azy
ary firy ny tany olom-pirenena nametraka tamin'ny izay fifidianana afaka mifidy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo. Ankehitriny anefa mbola mipetraka olana tsy ahafahana miroso amin'izay fampihavanam-pirenena izay ny fizarazaran'ny olona sy ny rafitra ampihavanana. Eo aloha ny CRN, eo ihany koa ny FFM, ankoatra ny FFKM. Ho an'ny CRN manokana zao ohatra dia amin'ny 20 volana aogositra ho avy izao vao anomboka izany fampihavanam-pirenena izany ka mangataka ny fiverenan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana eto Tanindrazana mialoha ny irosona amin'izany. Raha toa ka nilaza ny anaisotra ny fiara-miasa eo amin'ny mpitondra ankehitriny sy eo amin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana farany teo, mbola tsy samandray izany fanapahan-kevitra izany kosa ny mpiaradia aminy ankehitriny. Amin'ny hoe ho avin'izay fiaraha-miasa zay hatreto aloha hatramin'ny voalohany mbola nanohany zay sy ratsy ny filoha Marc Ravalomanana sy ny fivorin'ny ao anatin'ny mouvance miaraka amin'ny atokotiko Madagasikara no miteny hoe miala amin'izay tsika satria hatreto akaiky izy nareo lay 20 ataon'ny fampihavanam-pirenena. Eto zany zay dia efa faly hoe tsy zay rery no mitaky an'izay fa mba misy antokon'olona satria zay tsy afaka hanery ny CRN na ny FFKM hoe apody eto ny filoha Marc Ravalomanana tsy zay fa heviny zay dia ozy izay zay miombona amin'izay satria mandeha amin'ilay hevitra vozinay fa ozy izay hoe raha amin'ny toe-java-misy hita mpitondra amin'izao hoe ho tanteraka izany zay fotsiny fanontaniana hoe ho tanteraka ve zany amin'izao situation eto izao satria raha ny fijery azy mbola lavidavitra ny fijerin'ny volonté-ny mpitondra dia eo moa iny moa napetraka hoe 20 dia hita eo satria anjaranay no manapa-kevitra sy ny mpitarika anay hoe inona no ataonay ao aorianan'izay rehefa tsy azo zay takina satria na amin'ny passeport reny hatramin'izao mbola tsy voasony. Hiatrika fitsarana sa hiatrika fampihavanana ny filoha teo aloha mialokaloka atsy Afrika Atsimo raha tonga eto. Amafany raha raha-pitsarana miandry azy ve ny fampihavanana kendrenina atao eto Madagasikara. Raha ny fampiarana ny tany-tandalana avy hatrany dia azo ampidirina ponja ny filoha teo aloha raha vao mikadona an-tanindrazana noho izy efa voasazy hiasa terivozana mandrapahafaty. Fa miahita taratra ny fifandanjan-kery eo amin'ny anteny meram-pirenena raha toa ka mbola hevitra be ny maharadalàna tsy ny vondrona parlementera sasany toy ny HVM sy ny mapara 1 ny mapara 2 tafapetraka androany kosa ny vondrona parlementera avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana tafatsangana ny vondrona parlementera TIM ankoatra ireo sombambahoaka Zanakidada sy ireo avy amin'ny Ankolafy nantevin-darana azy ireo ihany koa ny sombambahoaka tsy miankina voafidy tany Mahiva tanàna ny sombambahoaka Andriamitantsoa Benjamin izay voafidy tany amin'ny distrika Navaratrano no filohan'ny vondrona parlementera fanampanazavana. Raika amby roapolo izy no mandrafitra ny vondrona parlementera io. Vondrona parlementera moa dia sehatra iray ahafahana mifanakalo-hevitra sy mifampifehy amin'ireo mpitiavana ao anatiny eo amin'ny asa izay ataontsika ato amin'ny anteny meram-pirenena. Ko dia hiarabaina ny filoha sy anareo rehetra mpitiavana amin'izany vondrona parlementera zany. Ary mirary anareo haleo alasa amin'ny didy manandraikitra izay ankin'ny firenena aminareo. Lafombaovao afaka kosa indray taorian'ny fitakinana nataon'ny syndicat mpanao gazety tarihin'ny Rokora Soanevo ny amin'ny tokony ialan'ireo tandapa akaiky ny filoham-pirenena dia nipotra ihany koa ny mpisolo vava iray antsoina hoe Christian Rawela ankehitriny izay nilaza fa tapaka manomboka eto ny fiara-miasany amin'ny HVM resaka fahadisom-panantenana sy olana amin'ny fifampitokisana vokatry ny fihetsiky ny olona sy sasany manodidina ny filoham-pirenena zany raha ny fanazavany androany fanampanazavana. Maître Rawela Christian mpiara-miasa akaiky amin'ny taliany kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika ankehitriny amin'ny mahasampisolo vava azy ireo amin'ny mpikambana ireo anivon'ny kabinetra ny Ombudsroatra dia mahatsiaro voatsipaka ambava fo amin'ny resaka fifampatokisana. Dia ajanoko ny association koa amin'ny Maître Rira Banjaka izay avocat associé any Paris. Ary eto Madagasikara izy tsy afa-miasa raha tsy amin'ny anaran'ny étude. Zay ny lalàna raha avocat any Paris izy tsy avocat mivoaka eto Madagasikara fa mivoaka tany Paris dia tsy afa-miasa raha tsy ao anatin'ny fiarahana amin'ny étude koa ny étude ny Maître Christian Rawela eto Madagasikara. Ka zay le matezitra aminy sy rivola kotovao dia atsahatro le fiarahako aminy satria tena everiko zany fa
misy fitiavatena distafa ohatra dia misy a tsy firarahina ny tanindrazana zahako maître Christian Raoel dia niaro député 40 tao amin'ny CES député indépendant io rehefa tonga ny deuxième tour zany dia nisy lay filazany CES na olany na tsy olany Rajonary Maimpianina dia everiko amma maître Christian Raoel miaraka amin'ny indépendant hoe ianao anie tsy manana député na ray azy tokony mba apio reto député indépendant zay arovako reto fa ohatrany mafimafy ihany ny fanenjehana andreo indrindraindrindra ataony mapara dia tsy nirarahiny ry Arirabarinjaka sy ry Rivo Rakotovao mihitsiny zany teniko zany ary mbola nahazo vava ary aho hoe tsy candidat député letsy Rajonary Maimpianina fa midemery de raha mpisolo vava-piary ny fanjakana malagasy nandritry ny fotoana maharitra ny maître Raoel Christian raha ny vavaonambarany androany tandidondozany orinasa sekrenina ankehitriny trotra mitetina efatretsy euro ny tsy maintsy afin sekrenina ary mety hitarika any amin'ny fanaovana lavantiny etan'ity orinasa ity ny fanampiana tsofina ataon'ny ekipa Nambotsirohatra izy ny mpisolo vava take amin'ny mpamatsy vola mpianatra ny didy momba izany ny sekrenina zay orinasa ngezabe any Antsiranana dia tratran'ny crise niaraka tamin'ny fanjakana koa tamin'ny 2009 dia nitady financement ny fanjakana malagasy ary mahafantatra zany Andriamatoa Rajonary Maimpianina satria nisitry ny vola izy 2010 dia izahay no nahita financement amin'izao fotoana zao le financement le olona tsy averina dia nalahelo zany le organisme financier tany Frantsa tany Bobigny dia nitory dia nahazo rariny ary mikondanie ny secret nandoa le 400 000 euro mahery zay vola tokony mbola alolo zany amin'ny tena izy ny samborina mbola mangimangony zany koa ny dommage intérêt nampandrenesy koa ndray raha Arirabarinjaka satria rehefa atao ministre des finances mitondra taratasy le didiny fitsarana toy ministre des finances hoe présidence samy manapaka an'io fa tsara anao manatona amin'ny Arirabarinjaka dia nakany amin'ny Arirabarinjaka dia avinavina tsy niraisiny hatramin'izao ka hatramin'izay efa ataoko hoe reo volana mahery mahita ihany koa ty mpisolo vava ity fa ireo mpanolontsaina tsy tandapa akaiky ny filoham-pirenena Rajonary Maimpianina ireo no manao izay fony fitondrana misy ankehitriny amin'ny zavatra ataony ka isan'ny antony raha lehibe ihany koa mahatonga maître Raoel Christian hanatsahatra ny fiara-miasany amin'ireo lohandohan'ny mpisorona HVM atsahatra alohany le fiara-miasa koa amin'ny Arirabarinjaka sy amin'ny Andriamatoa Rivo Rakotovao zay foloan'ny HVM satria conduite ny zareo anatin'ny HVM mihitsy ny tsy tiako ary everiko koa fa zala akaiky ny foloan'ny République ireo ohatra manao zay anafoy ny andro anjakany Rajonary Maimpianina raha ny fahitako azy ka tsy ty hiditra hiaraka amin'ny zareo intsony nilaza ho tezitra no malahelo ty mpisolo vava ity nandritry ny tafa nataony tamin'ny mpanao gazety manoloana izao trango izao saingy verino natao ho fanairana amin'ny filoha tsy voafitaka reto manodidina azy no antony nanosika azy hanambara ny zava-misy araky ny fahitany azy niezaka ny antsy ny tao Ambotsiroatra izay androany mahakasiky ny rara iny laza ny tompony andraikitra iray azonay fa tsy mbola manakambara malonjany aloha hatramin'ny androany fa eo amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny anivelany kosa indray nanatitra ny taratasy fanendrena azy amin'ny toerany masivon'ny Allemagne eto Madagasikara androany marainy Harald Kerig ny ministry ny raharaham-bahiny mpisolo toerana no nandray azy tetsy amin'ny ministera tetsy Anosy ny tontolo iainana ny sehatry ny fahasalamana ary ny fitsinjaram-pahefana no ifantohiny ny fiara-miasan'ny firenena roa tonta raha nambariny ity maso vaovao ity fanampanazavana. Mirona kokoa any amin'ny sehatra ny tontolo iainana i Allemagne. Zava-dehibe ho an'ny Madagasikara ihany koa ity sehatra ity. Nandalo tany avaratry ny nosy aho omaly ary nahita faripaka ny hazo. Nanohina izany. Everiko zava-dehibe ny fanatsarana ny fanapahana ny hazo amin'ity firenena ity. Misy ako ny ao amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa izany satria misy zava-boary voaro ao amin'ny sehatra iraisam-pirenena eto ka mila arovana izy ireny. Misy ako ny ao amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa izany satria misy ireo zava-boary voaro amin'ny sehatra iraisam-pirenena eto ka mila arovana izy ireny.
Raharaha Andramena kosa indray sepitra ny fanjakana malagasy amin'ny ady atao mahalona ny fandranana tsokotsoko ny Andramena mbola miverina mitohy indray izany ankehitriny raha nambarany avy anivo ny averina ny Alliance Vargasy mbola mila vola mahery ny $100 fa ho tafapetraka ny fomba rehetra nadiovany ity sehatra ity hoy ny avy anivo ny ministera ny tontolo iainana miantso amin'ny fampiarana ny lalana trano kosa nefa ny fiarahamonim-pirenena Iltasinjo. Ho an'ny fiarahamonim-pirenena anatin'ny AMEA ny Madagasikara amin'ny famehezana ny Raharaha Andramena. Faritra voaharo 4 no iverenan'ny fanapahana Andramena indray any amin'ny faritra Nalanjorofo iny. Tafiditra anatin'izany i Kambolaza, ny Tandavanala ny Manompo, ny réserve spéciale Ambatovaky ary ny réserve biosphère ny Mananara. Hatramin'ny herinandro lasa teo, mbola mitohy ihany koa ny famoahana an-tsokosoko ireo Andramena efa nogiazan'ny fanjakana. Teboka 520 no ahafahan'ireo mpanao trafika mamoaka ireo Andramena ireo eo anelanela ny Mananara sy Sonerany Vongo raha ny fanazavan'ny Alliance Vargasy Tranga izay antsoiny izy ireo ny fandraisana andraikitry ny fanjakana. Ny tena andrasany amin'ny fitondram-panjakana dia ny andraisan'ny fepetra. Afaka tombony izy io amin'ny misy manko amin'ireo trafikan'ireo fa namoahana mandat d'arrêt. Afaka tombony amin'ny fanenjehana tena fanatanterahana tokotra ny an'ireny didina voakan'ny fitsarana Arak'izany tsy mbola hita mivaingana aloha ny vokatra azo taorian'ny toromarika avy amin'ny filoham-pirenena ny amin'ny tsy anaovana indrafo amin'ity resaka bois de rose ity. Tsy mitovy fomba fijery amin'ny Alliance Vargasy nefa ny ministeran'ny tontolo iainana. Antony roa no voalaza fa tsy ahafahan'ny ministera manenjika ireo antsoina hoe gros bonnet ireo. Voalohany tsy ampy hoy ny fanazavana azo ny pirofo azo tsapaitanana. Antony faharoa mitovy avokoa ny sazy ho an'ny olona ambony sy ny mpikarama anapaka azo ka tsy ho antonona ireo voaroiroy rehetra ny fonja eto Madagasikara raha tanterahana amin'ny antsipriny ny voalazan'ny lalàna eto Madagasikara. Ireo lalàna samihafa momba izany izay voalazan'ny tompon'andraikitra iray rahateo fa misy tsy fifanarahana maro mila arenina. Hatreto mbola mila mandalo dingana maro vao afaka anarina ny sehatry ny fitrandrahana ny ala isika. Mbola mila vola be ihany koa. Fantatra fa efa niverina nanomboka ny volana Jona teo ny fanampiana ara-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena izay mitentina $9 ary mbola misy iray tapitrisa $1 andrasana ihany koa anatanterahana ny fanadiovan'ity sehatra ity. Mbola maro ihany koa anefa ireo trosa sanodimbiasan'ny ministera tamin'ny mpitondra teo aloha araka ny fantatra. Isan'izany ny 300 tapitrisa ariary tsy mbola voahefa tamin'ny tambokaraman'ireo mpitandro ny filaminana tao anatin'ny force mixte, ny ofan'ireo sambo pitsirika amin'ny tetina 300 hatramin'ny 400 tapitrisa ariary. Amin'ny faran'ny taona 2022 vao ilamina ny resaka Andramena raha ny tety andro everiny ministeran'ny tontolo iainana. Ny pejiny sosialy kosa no nizatsika ny fampalalam-baovao mbola ny 4 faingo 2 amin'ny fitopolo isanjato ny tanàna ambanivohitra ihany hatreto no mahazo herinaratra tokantrano 100 avy amin'ny komina 2 no ahazo herinaratra avy amin'ny alalan'ny renirano mamoko mity izay vokariny izay vokatry ny fifanaraha-piara-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina notokana ny filoham-pirenena sy ny ministry ny Angovomaly ny microcentrale hydroélectrique ao Anjiaji izay mamokatra ny herinaratra mamatsy ny komina Andriba ary amatsy ihany koa ny komina Mahatsinjo. Ireo tanàna ireto izay isan'ny voalohany nahazo izany. Sorakotindrina. Hafaliana ny amponina teto Mahatsinjo sy Andriba Omaly nandray ireo délégation avy amin'ny fanjakana nitokana ny loharan'ny herinaratra ho azy ireo. Velim-panantenana indray ireo mponina 10 taona aty aorianan'ny sy ny jiro teto farany. Tsisy intsony délestage eny aminareo, tsisy intsony délestage eto aminareo eto Andriba. Ary mba te ilaza aminareo vahoaka ao Anjiji ao fa tsy maizina apototry mazava ianareo fa dia tsy maintsy hitarihana herim-baratra koa ao amin'ny tanànanareo tompoklasy tompokavy. 20 kilowatt ny tanjaky ny microcentrale hydroélectrique eto ary ny sermady no mitantana azy. Ny komina Andriba aloha hatreto nefa niangoka ny tombontsoany hatramin'ny nanomboan'ity toerana ity niasa tamin'ny volana Martsa 2022. 700 tafo ireo mponina eto no efa mahazo jiro. Ny 10 kilowatt amin'ny tanjaka vokarina ihany anefa hatreto no lanin'izy ireo. Ho taritina hiazo ny komina Mahatsinjo ny jiro vokarina eto ary afaka 3 volana dia ho vita daholo ny foto-drafitrasa rehetra anatanterana izany. Fa eo amin'ny lafin'ny fiainana araka ny maha olombelona voalohany indrindra
entina miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana mampiena ny asan-dalo ny fisiany ny fahazavana eo an-tanàna. Hatreto aloha ny 5,5 malagasy ihany no nahazo herinaratra. 7,5 izany ho an'ny aty an-tanan-dehibe ary 4,7 monja izany ho an'ny ambanivohitra izay mbola 4,1 malagasy. Ny ADER na ny Agence de développement de l'électrification rurale sy ny fanjakana allemand no mpiara-miombonantoka tamin'ny fanatanterahana ity tetikasa ity. Ny ADER izay eo ambany fitantanana amin'ny ministeran'ny angovo. Tena isan'ny asongadina manokana le fampirobobona ny angovo azo avozony satria efa hita taratra zany ny vokatry ny nateraky le fampiasana n'ilay angovo avy amin'ny gazoala sy sisy ireny fa tsy miteraka fampandrosoana. Isan'ny politika vaovaon'ny ADER ny fanomezana jiro isaky ny faritra. Ankoatra ireo fanatanterahana fotodrafitrasa kelikely toy izao dia efa andalana ihany koa ny fanaovana fotodrafitrasa iray isaky ny faritra. Faritra enina no voakasiky ny tetikasa ka isan'izany ny faritra Sava, Menabe, Iorombe ary Bongolava. Famatsiana herinaratra na fahazavana tsotro zao aty ambanivohitra no mahavory laninantsika eto an-drano. Io sehatra io tokoa mantsy dia tena latsaka ambany dia ambany. Tsy sahaza antsika izany raha mijery ireo tombosoa sezahena nomeny ilay nahary antsika raha tsy laza afa-tsy ireo riana sy renirano zay hitatsika ao antsimo ao raha ny ohatra akaiky ny olazainy. Eo ihany koa ny masoandro, eo ihany koa ny rivotra zay hitatsika fa hananatsika amin'ity faritra Betsiboka ity sy eto Madagasikara. Manginy fotsiny ireo manam-pahaizana maro sy ireo mpanambola zay vonina miasa sy hiasa amin'izany. Etsy andanin'izay kosa eo ampijerena ireo fepetra takina amin'ny idirana ao anatin'ny tetikasa Amerikanina momba ny angovo ho an'ny Afrika na ny Power Africany avy eo anivon'ny ministera. Tsy hijanona intsony ny fivoaran'ny sehatry ny angovo raha ho an'ny Madagasikara. Amin'ny herinandro dia efa isady ny fidinan'ny ministera hijery ny tohodrano anandekaleka. Vaovao avy any amin'ny faritra amin'ny pejy fampianarana, vaovao mahakasika ny fanalana ny filohan'ny université ao Mahajanga. Nanao fanambarana ny ray aman-dren'ny mpianatra sy ny filankevim-pitantanan'ny université nangataka fanazavana tamin'ny ministera ny antony fandikan-dalàna mazava nataon'ny profesora Rapesa Zafera Antoine ka ahafahana manala azy ankilan'izay lamina ny tanàna tamin'ny ankapobeny tao Mahajanga ary efa niatrika ny fanadinana ireo mpanala baka teknika tsy nahavita izany omaly. Mikaela Ramarla. Tsy mbola nivoaka hatramin'izao ireo mpianatra miisa 3 sy mpampianatra miisa 5 nosamboriny ny mpitandron'ny filaminana omaly tao Mahajanga. Amin'ny ankapobeny efa milamina ny ao tampon-tanànan'ny Mahajanga ary tsy nisy fitokonana intsony androany. Ahiny rehetra omaly ny tsy ahafahan'ny mpianatra nanala ny baka teknika izay nanomboka omaly noho ny savorovoro. Ahemotra amin'ny zoma ho avy izao kosa ny fiatrehan'ireo mpiadina ireo taranja 3 tokony no tanterahina omaly. Amin'ny cas ohatr'indriny sanatria ohatra hoe misy fitna sujet na hoe misy examen tsy nandeha ara-potoana tokony misy naverina ka rehefa ny tany hafa efa nanao dia efa misy ny any amin'ny concepteurna sujet zany efa manao deuxième sujet mifanaraka amin'izay dia efa izay foana zany fipetra raisiny efa rehefa manao sujet ny concepteur zany dia efa miprévoir an'izay foana izy au cas où any amin'le concepteur foana ka dia any foana izay le hoe any ataontsika hoe any ambotsy tononona izy zany no misy azy dia any foana ny fakana azy sy fanaovana azy fa ireo zany satria ireo le mise en quarantaine tsy no mbola any foana zany zareo hatramin'izao marapakitapitra ny épreuve mibaka. Tsy mbola mijanona nefa ny fitakiana androany nanampy an'ireo mpandrarany université ny avy amin'ny filankevim-pitantanan'ny université fa mitaky fanazavana momba ny fahadisoana goavana voaporofo fa nataon'ny filohan'ny université ka antony analan'ny ministera azy. Azon'ny filankevim-pitantanana filohan'ny université ihany aloha ny profesora Rapesa Zafera Antoine hatreto raha ity fanambarana ity. Fanaovana tsinotsinona an'ireo mpianatra 770 navita ny taom-pianarana iny fanapahan-kevitra iny. Hatramin'izao aloha mbola tsisy fampianarana, zay nga manao azy lazaina. Tsisy mpiasa miasa, tsisy mpampianatra, tsisy fampianarana, zay nga manao azy lazaina, tena zéro. Ny ray aman-dreny zany zao androany dia nanao déclaration koa ny ray aman-dreny mpianatra zany. Hoe mazava amin'ny tsara zany hoe inona antony nanesorana ny président université. Satria raha ohatra ka ny mpianatra mianatra ny betsaka ny anisa indrindra zany grâce tamin'ny asan'ny président université zany dia somary sadaikatra ihany zany ireo ray aman-dreny.
rehefa nandeha fanapahan-kevitra ny fanjakana. Rehefa milamina ny tanàna amin'ny ankapobeny, mienjana kosa ny tady eo amin'ny fanjakana sy ny filakevim-pitantanana ny Université any Mahajanga. Ratsehivony nanteriny ministra tompon'andraikitra omaly fa ny tsy fahavitan'ny professeur Rabisa Zafer Antoine nandamy maneolan'ny université no isan'ny antony nanesorana azy. Fanonganana fanondroany hatramin'ny akarany filoha Era-Jaonal Mampianina teo amin'ny fitondrany. Vavao-piarahamonina mpakakeriny miisa 5 no saro ny mpitandro ny filaminana teo ampanaovana ny asa ratsy ny zanaka mpitandro ny filaminana vao enitaona sy tapa ny teny Mazorivo no nisy nakan-keriny ny fahefatry ny volana aogositra farany teo. Vola mitetina roa tapitrisa ariary no nangatan'izy ireo tamin'ny iray aman-dreniny ary teny Ambatofotsy ka tamin'ny alalan'ny finday no voalaza fa anaterana ny voly fanadidina momba ilay numero no nahafahana ny sambotra olona roa tamin'ireo mpanao asa ratsy ny alakamisy farany teo teny Mazorivo. Tanimandro seza sy Akatso kosa no nahitan'ireo olona 3 namany marina fa mpivady ary mpiavana avokoa ireto olona 5 ireto vao avy nanala fanadinana BEPC ny iray amin'izy ireo izay nidoboka ponja androany mpanao kidnapping vao mianatra rà ho nivadivaziny ny mpitandro ny filaminana sasany androany. Amaranantsika ny fampahalalam-baovao ny maresaka avy any ivelany. 420 isanjato ny tany fahafatesana vokatry ny tazo Ebola hatramin'ny fiandohan'ny taona. Tafakatra 420 ireo namono ainy raha ny tatitra ofisialy farany navoaka ny firenena mikambana miany fahasalamana androany isan'izany ilay pretra Europeanne. France 24. Araka ny tatitra navoaka ny aino manjery iraisam-pirenena androany mankasitraka amin'ny fampiasana iray sérum miaro amin'ny fianaky ny tazo Ebola ny OMS. Manam-pahaizana 3 no efa nanamarina fikarohana tsy manasitrana 100% ilay sérum fa mampitony ny fianaky ny virus miasa amin'ilay marary raha nambaran'ireo mpitsabo. Tsy mbola fantatra mazava ihany koa ny voka-dratsy aterany amin'ireo marary. Fepetra isany apetraka amin'ny mpitsabo amin'ny fampiasana ity sérum ity kosa ny fametrahana ny mangarary amin'ny mpitsabo sy ny marary ary ny fitazonana ny fitsabony tsy ambaratelo ho an'ny hafa. Androany ihany no nandefa sérum mampany États-Unis ho an'ireo mpitsabo ao Liberia, firenena izay nahitana soratra aretina betsaka indrindra ao Afrika andrefana. Mahakasika ilay pretra Espanyol Miguel Pajares nipetraka tany Liberia ary nafindra tany Espaina ny herinandro lasa teo taoriny nahitana soratra aretina tao aminy, fantatra izao fa namony ainy androany ity pretra ity. Teratany Europeana voalohany namony ainy tao Eropa. Efa nampiasaina taminy ilay sérum vitan'ilay manam-pahaizana Amerikana saingy tsy nandaitra izany ka izao niteraka amin'ny fahafatesana izao. Raha ny zava-misy aloha hatreto, teratany Amerikana 2 no sitrany ity sérum ity. Sérum izay novokarin'iray orinasa iray ao Californie azo avy amin'ny gidro sy totozy. Raha ny taremarika vonjimaika nivoaka androany misa 420 ireo efa namony ainy, 770 ireo ahitana ny soratra aretina. Tsy miova aloha hatreto ireo firenena ahitana ny tazo Ebola, Nigeria, Liberia, Guinée, Sierra Leone ary Espagne. Dia iny maresaka avy any ivelany iny ihany koa no entina manakatona ny fiarantsika tato anatin'ny fampahalam-baovao amin'ny teny malagasy tamin'ity anio ity. Mbola manome fotoana anao hatrany anatin'ny fampahalam-baovao amin'ny teny frantsay amin'ny valora 6 sasany veloma tompoko.